La 4G Batelma vous présente Ni Vaovao. Alady anelanelany 2 janoary sy 8 janoary ny nisehon'ny tompona ny epifania fotoana ho andro mpino kristianina anolorana ny fiainana sy ny taon'iray manontolo eo anatrehan'Andriamanitra. Tovolahy kely iray 20 taona avy ao Antsirabe no navita namokatra frigo vita amin'ny tanimanga ahafahana mitahiry vokatra. Araka izany navita ny frigo du désert vita amin'ny tanimanga ity lehilahy ity. Eo amin'ny maresaka iraisampirenena miaramila frantsay miisa 2 no namony ainy fokatry ny fipoahan'ny fiara nitondra azy ireo nandritra ny opération Barkhane tanterahany tafika frantsay any Mali o Mali. Nanome voninahitra ireo miaramila namony ainy ireo ny fitondram-panjakana frantsay. Arao vetrany ny andindininy mahakasika ireo. Manatra ny araba tompo kilasy tompo vavy tonga sondra eto amin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao ny Kolo TV amin'izao ariva izao. Anokavantsika izany alahady manelanelana ny 2 janoary sy 9 janoary nisehon'ny tompo na ny epifania fotoana ho an'ireo mpino katolika anolorana ny fiainana sy ny taona iray manontolo eo anatrehan'Andriamanitra. Nisafidy ataonao amin'izao fiandohan'ny taona izao no iainanao mandritra ny taona iray manontolo hoy ny pretra teny amin'ny ekaramasiny misely teo andotam-penaka androany. Gaetan Handriatsilavo. Ny alady voalohany amin'ny volana janoary ny eglizy no mankalaza ny epifania na ny fisehon'i Jesosy zazakely tamin'ireo mady izay tonga hitsaoka azy. Araka izany, manasa antsika rehetra ny aiky fa i Jesosy ny Mesia ny evanjely izay novakina nandritra ny lamesa tahaka ireo mady izay avy any amin'ny tany ny Tsipino. Faly dia faly ny fiangonana miaraka mankalaza n'izany fety masina izany. Dia indrindra moa androany alahady voalohany amin'ny taona voalohany, taona vaovao, 2020 sy 2020 dia fianafaliana asaramanitra ositsika miantsona azy dia mideran'Andriamanitra amin'izao alahady voalohany amin'ny taona izao. Indrindra moa mafy dia mafy ho antsika malagasy ny taona lasana iny koa ny fanindriana an'Andriamanitra moa ny fandaharana fa ho antsika olombelona dia fahasalamana ho an'ny vahoaka malagasy rehetra indrindra ho an'ny vahoaka eran-tany. Izay ny irariana ary indrindra mba hiaina ao anatin'ny fankatiavana, hiaina ao anatin'ny fiombonam-po fa izany no nentin'ny Noely. Toetra tsara azo lainy tahaka amin'izy ireo ny fikelezanaina amin'ny fitadiavana an'i Jesosy. Tsy kivy nandeha sy nanontany izay nisy azy. Rehefa tsy mahita an'i Jesosy isika hoy ny pretra, tsy mahita ny fiainana ihany koa. Izy irery ihany no mpamonjy. Ny mahita an'i Jesosy dia ny mahita ny lalana mitondra antsika any amin'ny fahamarinana izay manome ny fiainana. Fotoana nankinana ihany koa ny fiainana eo anatrehan'Andriamanitra ny epifania ary fotoana nanolorana sy nitsofana rano ireo zaza tao am-piangonana. Koa maso miandry rehefa ankizy ireny fa ankin'ny eglizy ampinona sy fitiavana manao be fahinako ary zanakao nateraka ny veloziny dia nandray ny ankizy mamihina azy ka nisondrano azy sy nanolotra azy alainy olona rehetra tahaka modely-piainana. Koa mba atsay amin'reto ankizy reto toy izany kio nisondramonao ary ena izy ireo rehefa mitombo mifanerasera tsara amin'ny olombelona rehetra mba hiasany amin'ny fanahy masina ka ho vavolombelon'i Kristy eto amin'izao tontolo izao ampieno amin'ny finoana sy ny evanjely ary hiaro azy amin'ny lalany Kristy tomponay. Epifania ho an'ny mpino katolika, teofania kosa ho an'ireo mpino orthodoxe izay samy midika ho fisehon'ny tompo avokoa. Ho an'ny FJKM kosa dia alahady fandraisana ny androany.
Efa maro amin'ireo mpino kristianina malagasy no mifampizara ny galette des rois mandritra ny fankalazana ny epifania raha ny fanazavan'ireo mpanao mofomamy androany. Ankalazana ny voalohany volana janoary taotry ny naterahan'ny mpamonjy ny epifania. Ny andindin'izay avy hatrany ary. Galette des rois no ifampizarany mpianakavy rehefa andron'ny epifania. Ankalazan'ireo mpino kristianina maneran-tany ny alahady voalohan'ny volana janoary taorian'ny naterahan'ny mpamonjy. Miavaka ny fifampizarany mpianakavy ny galette des rois noho ny fisian'ilay fève ataon'ireo mpanao mofomamy ao anatin'ilay galette. Ilay fève atsofoka atao anatin'ilay crème zany. Misy tiako azavaina amin'ilay izy hoe inona ny concept amin'ny resaka galette des rois. Ny galette des rois dia jeu tradition ana fiangonana dia ao anatin'io galette io zany misy hoe zany hoe fève. Izay fève izay dikan'izay fève izay zany misy an'io raha olona mahazo an'io zany io fève io ao anatin'ny galette izay vidinao dia ianao zany no mahazo an'io hoe roi de l'année. Olona mividy an'io eto dia olona mahafantatra tsara an'izany hoe galette des rois zany. Ny tsiro manokana ny galette des rois anay dia ny alalan'ny fruit pomme sy amandy. Izay zany no tsiro manokana amin'ilay izy. Efa misy ny couronne miaraka amin'ilay galette des rois amin'ny andraisana azy ho an'ilay olona mahita ilay fève ao anatin'ilay mofomamy. Raha ny fanazavan'ireo mpanao mofomamy efa maro ny commande ivoarian'izy ireo ary efa maro ihany koa ny malagasy manao izany fomba izany. Na izany aza nahitana fiainana izany vokatry ny valanaretina Covid-19. Ao anatin'ilay izy amin'izao fotoana izao dia ao anatin'ilay epifanian'ilay izy foana no mandeha ilay izy fa miankina amin'ny izao toetrandro tsy mahazo antsika izao dia somary miaina kokoa zany ny olona mividy an'ity galette des rois ity amin'izao fotoana izao. Hita be mihitsy ilay izy ny fiainana 40%. Dia hita be mihitsy hoe tena miaina be na vidim-piainana dia tena somary tsaka be mihitsy. Ho an'ireo izay tsy mahalala ny tantaran'ny galette des rois, misy ny fampahafantarana azy ireo mialohan'ny hividanana azy. Maharitra 40 minitra ny fikarakarana ny galette des rois anankiray ary ho an'ity mpivarotra mofomamy ity 2,4 alina ny galette des rois iray ho an'olona 4. Ilaina ny fitaizam-batana sy fanaovana fanatanjahantena taorian'ny fankalazana ny fetin'ny Noël sy ny taom-baovao. Misy ny fihetsika tsotra azon'ny rehetra atao hanalana ny menaka azo ny vatana nandritra ny fety onona saina. Izao ny exercice afaka ataontsika ny tokantrano tsotsotra maingy amin'ny échauffement foana ny exercice-tsika. Échauffement mila échauffena tsara ny vatana dia rehefa izy tsika izy amin'ny cardio dia izy amin'ny renforcement musculaire CAF dia travaillena kibo ny fe sy ny faritra tinana sorona tavy amin'ny vatana dia noho izany mila échauffement foana tsika mety mboan'ny kotranatsika fitness na zumba. Maro ireo nahazo vatana noho ny fitohizan'ny fety nandritra ny volana desambra teo sy ny fiandohany ty taona ity noho ny fihinanana ireo sakafo mafilotra mofomamy sy ny sisa. Ho an'ireo izay maniry ampihenany vatany, misy ny fomba tsotra afaka tanterahana ao an-tokantrano raha nambaran'ity coach en zumba fitness ity. I vatany mila ananana kely videna kely le menaka sy ny siramamy sy ny karazany matsirotsiro ka misy fomba tsotsotra ataontsika ao an-trano. Voalohany aloha ny hoe ny eo amin'ny resaka sakafo aloha ny sakafo dia somary ahena kely ny matsirotsiro fa sakafo maivamaivana dia ny rano tsy adino dia raha ohatra hoe misy moa fotoana hoe anaovana séance kely le misy amin'ny télé reny dia afaka manaraka an'ireny dia azo adino ny mandeha tongotra raha ohatra mana possibilité
hoe 30 minutes isan'andro zay zany zava-tsotsotra mora atao raha hoe nena vatana hoe anatin'ny nandrisan'izay fety zay tsika. Tsy ivona tombontsoa maro no azo avy amin'ny fanaovana fanatanjahantena, isany amin'izany ny fanatsarana ny fiasan'ny fosy sy ny fikorinan'ny rà, fa ihany koa ny fandrindrana ny tosi-drà ankoatra ny mahavitenzam-batana azy. Tovolahy iray 12 taona avy ao Antsirabe no navita nanokatra frigo vita amin'ny tanimanga ahafahana mitahiry ny vokatra, frigo de désert amin'ny teny vahiny na vata fampangatsiahana vita amin'ny tanimanga no nataony, izay indray no entina aminao ao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity. Izy no antsoina hoe Rarivo Arsan Setra Tomi, tovolahy 12 taona, petraka eto amin'ny vokotany atamin'ny Menakely Antsirabe. Fony mbola kely izy dia tia mikarokaroka sy ny sehatra bebe kokoa teo amin'ny fanaovana asa tanana vita amin'ny tanimanga, izay talentany ampita avy amin'ireo ray aman-dreniny. Ny tombony fitiavan'izany asa izany taty aoriana ka nitota amin'ny fikarohana sy niezaka tsikelikely ny aleo teny irery, ary teo no nahitany ny vata fampangatsiahana vita amin'ny tanimanga. Afaka baky za tamin'ny 2018 dia nieritreritra hoe tokony handray tanana malaky ny fiainako. Zany hoe tsy handeha amin'ny aloka ny ray aman-dreniko intsony. Tato ny nahalehibe anahy dia tiako hoe tato nanomboana azy. Fa kosa zavatra tsy misalovana ny asan'ny raiko sy ny reniko dia nieritreritra za hoe inona no azoko atao amin'izay fahaiza-manaoko hatramin'izay izy. Dia teo ny tonga ilay hevitra ny tsiro hoe raha inversé nandray ary ilay izy, raha fo ampijanona natao teo aloha, raha fatana ao amin'ny be sy ny maro natao teo aloha, ahoana indray ary raha ny atsika indray azo atao ve izay. Teo no nitsiro nieritreritra hoe andao no fikarohana fa sao dia mba azo hitahirizana ty zavatra ty, satria eto amintsika ny fahafahana mividy ireny fampangatsiahana elektrika ireny dia mbola tena manify ny fahefa mividin'ny olona rehetra. Nefa ny zava-misy eto amintsika feno tanimanga eran'ny tanàna, manana hafanana mibalika be tsika amin'ny masoandro io, manana rivotra tsika, ananantsika daholo zany ko maninona moa tsy ho exploitena le izy. Frigo de désert na zirpoty no fiantson'ny arabo azy ity, ary efa nisy tamin'ny taonjato fahagola no niezahany no hatsarainy. Eritaona nanaovan'ny fikarohana mahakasika azy io, andeha ho azavany amintsika fohifohy hoe ahoana ny fomba fiasany. Eto am-piandohana aloha tiako ny anamarika kely hoe izy io tsy miforoniko hoe 100 isan-jato. Zavatra io concept efa nisy efa manarivo-taona ny tany aloha tany. Poroa ndray kely, ndray lehibe. Mifampitsofoka izy dia fasika ny manodidina. Dia amin'ny fasika manodidina io lemana io fasika manodidina io dia eo amin'izay ny mandeha ilay système alefa amin'ny toerana aéré izy ilay po ivelany manamora ny évaporation, ny évaporation n'ilay rano anaty fasika. Ny po anatiny kosa manampy satria ilay matière anaovana anazy isolant thermique, zany hoe tanimanga le izy isolant thermique, mitazona hafanana na hatsika le izy. Ka rehefa mangitsiny aty ivelany dia kibony ao anatiny ao ilay hatsika na ilay hafanana ihany koa raha ohatra hafa le izy, arakaraka ny mampafana zany, na mampa-aéré tsara n'ilay toerana, mampisy rivotra tsara ilay toerana, mampandeha tsara an'io frigo de désert io na ihany koa hoe zirpoty ozy ny arabo. Afaka hitahirizana vokatra tsara ity vata fampangatsiahana vita amin'ny tanimanga ity, toy ireny mandeha amin'ny herinaratra ireny, ary maharitra ray volana eo ny zavatra apetraka ao anatiny. Tsy vita amin'ny vata fampangatsiahana irery ihany no efa nanaovan'ny Tomi fikarohana fa efa misy ihany koa ny vokatra vaovao mahakasika ny fanatsarana ny fambolen'ireo tantsaha eny ambanivolo. Ahoana nefa ny fomba hanatsarana ny rendement, ny vokatra azo rehefa tonga ny récolte, ahoana ny fomba hanatsarana an'izay teo indrindra ny ompananay ny hoe andao anao système na arrosage izay tsy mandany rano nefa mety mampiena ny ahi-dratsy ary mampiakatra ny vokatra ihany koa. Dia nisy teknika efa manarivo-taonany ihany koa ampiasan'ny eran-tany ny atao hoe irrigation par jar. Izy io dia vazy céramika alevina anaty tany, fenoina rano izy microporeuse izy io, zany hoe tantera-drano izy fa débit ambany be, zany hoe fivoahan'le rano tao tena ambany dia ambany, ary manao autorégulation izy, zany hoe rehefa maina ny tany dia mandeha ilay rano, fa rehefa kosa mando ny tany dia mijanona ho azy ilay izy.
zay zany ny anisan'ny voka-pikaroana ray koa zay eritreretina hoe ho aparitaka satria tena hitana hoe mahasoa be ilay satria mitombo afito hoe raha tena mandeha tsara raha lonaka tsara ilay tany ny vokatra azo tamin'ilay izy rehefa natao ny fanandramana. Melohan'ny anoizantsika ny fotoana ny fampahalalam-baovao hisentro kely isika ao anatin'ireto dokavarotra ireto aorian'izay hinoana rahantsika ny tsy fandriampahalemana sy ny mahakasika ilay tetezana tapaka eo ihany koa ny maresaka iraisam-pirenena. Vous et Mvoul pour faire sourire. Sourire pour faire plaisir. Faire plaisir pour se rapprocher. Et prendre soin des autres. Mvoul, plus que du transfert d'argent. Mvoul partage du bonheur. Très belle fête avec Mvoul. Mvoul, simple, immédiat, sécurisé. Efa tonga eto amin'ny fivarotana ankehitriny ny entana vaovao marka LG. Entana tena original, fahita lavitra ny OLED révolutionnaire, micro-ondes miaraka amin'ny technologie smart Inventor, réfrigérateur d'or indoor Instaview. Fihenam-bidy sy fanomezana maro no zaraina ho an'izay manjifa rehetra ary maimam-poana ihany koa ny fanaterana. Manjifa ny marka LG, miaraka amin'ny LG, fiainana mora kokoa. Tavaverina indray eto amin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao isika tapaka ny atoandro teo ny tetezany manambaro ao amin'ny distrikany Aodolaniaro amin'ny lalam-pirenena faha-13 fiara lehibe iray milanja 30 taonina no nandeha teo amboniny raha 10 taonina ihany no zakan'ny tetezana raha nanambatra ny governoran any an-toerana eo am-pitadiavana vahaolana ahafahana mamerina ny fifamoivoizana ankehitriny ny tompona ndraiky mpanjakana isa tokony. Moto telo no nisy nangalatra nandritra ny faha 2 Desambra sy ny taom-baovao araka ny tatitra navoaka ny polisy pirenena ary efa misy tambazotra goavana manatanteraka izany eto Antananarivo. Akoatra izay tratra ihany koa ny jolampamaky trano sy mpanolana tao amin'ny tapitanana ny Ambanja Oninasaina. Moto misa telo no nisy nangalatra nandritra ny fetin'ny faran'ny taona sy ny taona vaovao teo araka ny tatitra navoaka ny polisy pirenena ary tambazotra goavana no ambadika izany. Manova ny endriky ny moto ary manao ny taratasiny ihany koa. Olona roa hatreto no voasambotra ary mitohy ny fikarohana ireo izay piraitsy kombakomba aminy. Ankoatra izay nisy 5 ihany koa ny fanafina amin'ny tapedina tao anatin'ireo vanim-potoana ireo. Eo amin'izay tsy fandriampahalemana izay hatrany voasambotra ny lehilahy iray tao an-tapitanana Ambanja izay mpanolana sy mpamaky trano. Misy ty rangahy anankiray izay efa mpanao fomba ratsy, manana fomba ratsy ny fanaovana fanolanana na viol. Izy moa sady mamaky trano no manao fanolanana ka efa misy tokantrano 3 zao no victime ary ny kendolo ny fiampanganaza tamin'izany fanolanana zay natao zany tatoato.
ireo tokantrano tsy misy lehilahy no tafinyity mpangalatra ity raha ny famitorana natao taminy ary efa intelo izy zao no nanolana vehivavy 2 taona ny zandriny indrindra raha 17 taona kosa no zokony indrindra aorian'ny fanolana nataon'ity olon-dratsy ity no maka izay entana sarobidy ao an-tokantrano ny tenany. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray miaramila frantsay miisa 2 no namomiainy vokatry ny fipohan'ny fiara nitondra azy ireo nandritra ny opération Barkhane no tanterahany tafika frantsay any Mali Omaly nanome voninahitra azy ireo miaramila namomiainy nandritra ny opération Barkhane ny fitondram-panjakana frantsay fanadihadiana eo amin'ny sariny France 24. Miisa 2 ireo miaramila frantsay namomiainy nandritra ny opération Barkhane tao amin'ny faritry menaka tany Mali Omaly raha ny fampitam-baovao iraka fanaraha-maso no nitotosain'ireo miaramila frantsay tao amin'ity faritra ity saingy nokendren'ireo mpanao asa fampiororoana tamin'ny alalan'ny bomba ny fiara nitondra azy ireo nanome voninahitra ireto miaramila namomiainy ireto ny fitondram-panjakana frantsay izay tarihin'ny filoham-pirenena Emmanuel Macron sy ny ministry ny tafika ny antoerana no mafisin'izy ireo nandritra izany ny andraikitra sanin'ny firenena frantsay amin'ny ady atao amin'ny mpanao asa fampiororoana ao Sahel. Tsy aivina, miaramila frantsay miisa 900 no nanatevin-darina ny opération Barkhane nataona 24 araka izany manodidina ny 105 ankehitriny ny isan'izy ireo any antoerana. Vinanapetraka ny fitondram-panjakana frantsay ankehitriny ny fanenana ny isan'ireo hery mandrafitra ny opération Barkhane ny antoerana. Io ihany koa ny fametrahana ny fifanarahana amin'ireo vondrona sahelianina ankoatra ny Al-Qaïda sy ny vondrona État islamika. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena hatrany any Iran nanomboka androany ny herinandro fahatsiarovana sy fanamariana ny herinandro namonoan'ny firenena Amerikana ny Jeneraly Qasem Soleimani vahoaka maro tany antoerana no nandray anjara tamin'izany hetsika izany. Tanjona napetraka izy ireo nandritra izany ny fanatanterahana valifaty ho an'ny firenena Amerikana raha ny fampitam-baovao voaray eo amin'ny sariny France 24 hatrany. Dans les rues de Téhéran, sa photo est affichée partout. Hitana menino rindrina tao Téhéran androany ny sarin'ny Jeneraly Qasem Soleimani mipetraka ho martyra ho an'ireo mponina ny antoerana ankehitriny nahafatesan'ity jeneraly ity. Tsy aivina, ny fahatelon'ny volana janoary 2024 no namonoan'ny firenena Amerikanina ity mpitarika ny gardien de l'État de la Révolution ao Iraka ity tamin'ny alalan'ny daroka bomba tao Bagdad. Fanapahan-kevitra noraisin'ny fitondram-panjakana tany antoerana manoloan'izany ny fanafiana ireo tombony antsonan'ireo tafika Amerikanina tao Iraka. Vinanapetraka izy ireo ny fanatanterahana ny valifaty ho an'ny firenena Amerikanina hatramin'ny volana Jona 2024. Tsy nitsaha niakatra ny maripana teo amin'ny fifandraisan'ny États-Unis sy Iran anton'izany raha mikasika ny faritany ao Golf. Eo ihany koa ny fifanarahana iraisam-pirenena mikasika ny nokleary iranianina. Dia izay indray tompo kilasy tompo vavy no entina mamarana ny fotoana ny fampahalalam-baovao amin'izao ariva izao ankasitrahany ianao tany an-tokantrano tany nanaraka izany hatramin'ny farany. Veloma tompoko. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vaovao.